Vatsimpana etny pasteur Ratovelo Roger. Ivavaka tompoko. Maraina indray ny andro Jesosy, maraina izay anihonao anay fa tsara ianao sady mpanao anjara. Ary dia tsy eneny mangina manoloana an'izany fahatsarana tolotra ao anay izany, ka ndreto ny mpanomponao miompo miompo-panahy anantona anao ampanetretena misaotra anao, mamivonaitra anao ary mametraka anao eo amin'ny seza fiandriana anao. Fa ty idira sy amivonaitra anao araka ny didinao sy saotra anao fotrany. Satria Andriamanitra manatanteraka ny teninao amin'ny foana ianao fa tsara sady mpanao tsara. Saotra betsaka Jesosy ny amin'ny fitahinao anay, saotra betsaka ny amin'ny famindraponao aminay, saotra betsaka amin'ny fitehirizanao anay tsirairay aby tao anatin'ny miariko ny fahafatesana iny. Ary misaotra noho ny fahafahanay hatrany miaino indray ny afatra ao androany. Kataka ny famindraponao foana nefa sy famelan-keloka ao amin'izay rehetra vita teo anatrehanao, fa tsy misy azy fakany manamary tena izay fa ny ratsy foana no tianay ho tanterahana, na dia efa miharihary ara fa miazakazaka any amin'ny fahaverezana izay. Fa isan'andro ianao dia mandefa ny teninao anay, ampatsiaro foana ny teninao hoe diso lalana ingianareo fa mijanona aloha, jereo izay lalana masakatry ny ela ka izaho izay lalana tsara indrindra, ka rehefa hitanareo iny dia inona izory. Handehano dia hita fitsarana ao amin'ny fanahinareo ianareo. Miaina an'izany izay raha vao maraina ny andro, satria mivelatra manoloana anay ny sampanandalana tokony izoranay, azaonay mandray ny fitiavanao sy ny fahatsaranao. Anio ara Jesosy dia andao hiaraka aminay indray, ka hipidio foana izay mba hanatanteraka ny tsitrakao, hanatanteraka ny fanirinao, mba azahoanay famindrapo amin'ny andro rehetra iainanay. Dia tehirizo ny mpanomponao izay nandray anao any tokantrano ankehitriny ka antononanao anazy ny fiadanana, satria ianao mihitsy no efa niteny hoe izay rehetra tokantrano mampitrano anareo dia tononao ny fiadanana koa. Dia amin'ny anaranao Jesosy vela avy any Nazareta tokoa no hanonanay ny fiadanana miampy ho an'ny tsirairay aby sy hanapiditra anao, ka hitehirizanao anazy, hanamarinanao ny teninao fa anio no tonga amin'ity tokantrano ity ny famonjena. Na inona nefa Jesosy zavatra ho tanterahana eto, ianao le mahery kosa no mbola namarina ny teninao, fa tsy hanakeritsy hanapahefana Satana, fa ianao no tiana iandray anjara amin'ny fifandraisana eto, mba ho tanteraka izao fotoam-bavaka izay ho tanterahana eto. Dia mankasitraka feny Jesosy malalo, amin'ny anaranao no angatahana izany. Aleluia, amen. Dia ampitiavana trandriavana no mbola hanonana ny fahasoavana momba hampiadanana ho antsika tsirairay aby, ilay fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Andalatsoratra masina tahaka ny mahazatra trano no angalantsika ny fampahirezana nomeny tompo antsika, dia hitantsika ao amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany toko 7:20, andiny 5:20. Isaia toko 7:20, andiny 5:20. Rehefa hitadiovakiko amin'ny anaran'i Jesosy tompony teny, izao dia izao no mamono ny fahatotsonao noho ny amin'ny tenako, ary tsy ho tsarovako ny fahotanao. Amen. Izao dia izao no mamono ny fahatotsonao noho ny amin'ny tenako, ary tsy ho tsarovako ny fahotanao. Izy amintsika miaino izao afatra izao tokoa moa ry havana no tsy mba miandrandra izany teny famelan-keloka nomeny Jehovahandriamanitra ho an'ny zanak'Israely izany. Ary mino ny tenako, fa tsy vitsy amintsika no miteny anakapo hoe misaotra Jesosy eo am-piainona izany teny izany. Manoloan'ireo karazana fahotana marobe vitsantsika tokoa mantsy, dia tena ilaintsika mihitsy ireny teny fanehoan'Andriamanitra famelan-keloka ireny. Fa ny fanontaniana mipetraka amintsika ary dia hoe tena mino an'izany famelan-keloka izay ve ianao? Tena niainanao tanteraka ve izany? Ka mba tena vonona ve ianao hiova lalana amin'izay?
ka mba hiala amin'ny ratsy. Matsiaro ny zava-miseho teo amin'ny ty tovolahy kely hajakely izay nanao sorakaliana an-dalany 10 tao an-tsekoly mantsy ry havana ny tena. Mandreraka azy ery ilay manao an'ilay soratra ary tsy andrina izay havitany an'izany andinin-tsoratra izany. Efa eo an-dalam-pahavitany anefany tokoa izy no voadonan'ilay namany sy nahy ny tanany ka nivilana ny soratra izay nataony. Tiana fahanty namany ity izy ka namely totohondry kanjo raraka teo amin'ilay takilany ratany irano mainty nampiasainy. Nanandrana indray izy ny hamafa azy tamin'ny goma izay izy kanjo vao mainka nitombo ny fahavoazany satria nanjary nioritroritra ny takila feno ranomainty. Ary dia inona no atao? Hanomboka pejy vaovao indray ve? Maro ny olona no mihevitra ry havana fa afaka mandamindamina ny zavatra amin'ny alalan'ny famadihana takila fotsiny izany manao hoe eny diso aho teo fa hiezaka anao tsaratsara kokoa amin'ny manaraka. Fa azo atao tokoa raha ve ny mamafa ny lasa amin'ny fanasongadinana ny ankehitriny? Raha soratra hoe raha manao tsara lavitra noho ny taloha ve ianao dia efa voafafa ilay ratsy vita? Tsia dia tsy ry havana. Voasoratra eo anaty an'Andriamanitra mantsy ny androntsika dia tahaka ny takelaka maro be mivelatra mifanila ka loto kely fotsiny dia hita mason'Andriamanitra ary mandoto ny rehetra sady move tsy takelaka eny na dia iray monjara tsy mba misy loso taminao amin'ny fiainam-bokontsika saingy izay tsy haintsika olombelona tao dia ain'Andriamanitra sady tia no tanterahana ka nilazany hoe na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panala. Tanterahana ny hasarobidiny raha Jesosy zanany izay manadio ny fahotana rehetra izany zava-mahagaga izany. Fa izao kosa nefa sao dia manaingelantsika ilay bokin'Andriamanitra, ilay boky mitondra fanavaozana ny fambelaon-keloka, ilay tondra tambazotra ho antsika amin'ny fandehanana amin'ny lalatsara indrindra. Misy fikambana kristiana iraisam-pirenena izay havana izay efa fantatsika tsara dia ilay atao hoe Gideona. Anisan'ny tanjona kendrain'izy ireo dia ny fametrahana baiboly any amin'ny efitrano-bahiny any amin'izay rehetra misy azy ary mba hiparitaha ny filazantsara ny Jesosy izany. Ary dia mazava ho azy izany fa dia Andriamanitra no malala hoe nafiry ny olona no mahazo amin'ny famonjen'i Jesosy Kristy noho ireny boky ireny ary firy no mahazo ny famelan-keloka raha mandray am-po ny teny fikasana voalaza tao anatin'ireny baiboly napetraka any amin'ireny toeram-bahiny ireny. Indrisy anefa fa misy kosa fikambanan'olona tsy mino ka nanoratra tany amin'ny tompon'andraikitry ny hôtely lehibe tany Amerika ary nangataka mba hisy sefitrano tsy asiana baiboly. Nambarana tamin'izany fangatana izany mantsy fa manakana azy tsy azo tory ny fisian'ireny boky ireny ao amin'ny efitrano itoerany. Namaly kosa nefa ny lehibe ny hôtely iray ao Memphis fa ny famakiana baiboly ozy izy dia fanapa-kevitra sy safidy manokana ho an'olona tsirairay ka azo ny atao tsara ny amaky na tsy amaky ny baiboly. Azo ny atao ny mandray ny baiboly nefa azo ny ataony ihany koa ny mitaza-potsiny an'ity bokim-pamonjena ity. Azontsika tsaina izany ry havana fa ireto sokajin'olona Amerikana nitaraina ny tsy hametrahana baiboly dia ireo izay tsy nampandriny feon'ny fieritreretany eny na dia noho ny fisiany baiboly fotsiny tao amin'ny efitranon-andriana azy ka tsy nampahita tory azy. Ary dia mazava tsara izany ry havana fa ny olona izay mandany ny fisian'Andriamanitra arak'izany dia matahotra ny mipetraka eo amin'ny toerana misy ny boky izay fantany fa bokin'Andriamanitra. Ary dia maneho zava-miafina izany tahotra izany. Ny marina dia izao hoe manelingelina ny fiainany io boky ny fahamarinana io.
Ary zay no tia napetraka amintsika ankehitriny hoe sao dia manelingelina anao ny fisian'io boky io, ka atao tsy tasaka ny sainao ny hipetrahany eo anilanao na amin'ny toerana misy anao. Ary dia misy an'izany zavatra ny fandazan'ny fandavanao ilay teny famelan-keloka atolotra ao aminao. Marina fa manambara ny fahatsoan'ny olombelona ny Baiboly, kanefa kosa miaraka amin'izany koa dia manolotra ho antsika ny lalam-pamonjena izy, manolotra antsika ny teny fikasana ary indrindra manome antsika ny teny famelan-keloka goavana. Ary zay no ilazana amintsika hoe mba raiso hoe vakio hoe ny Baiboly, fa ao anatin'izay ilay teny famelan-keloka omeny Tompo aminao. Ary Andriamanitra masina sy marina dia Andriamanitra fitiavana ihany koa, izay tia hamonjy ny olombelona. Ary sao dia adinonao miaino ankehitriny fa nisan'izay tian'Andriamanitra hovonjena isika rehetra ireto. Ka mbola itenenany ihany koa ankehitriny hoe izao dia izao no mamono fahatsoanao noho ny amin'ny tenako, ary tsy ho tsarovako ny fahotanao. Noho ny amin'ny tenako Jesosy endry-havana. Nolay nanolora ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana, nolay rasoa nalatsany teo Kalvari, dia voafafa ny fahotanao. Voadio tamin'ny heloka vitanao ianao, ka nilazany hoe mandehana voavela ny heloka ao, fa amin'izao sisa izao aza manotaintso. Ipeny malala isany, mino an'izany va ianao? Raiketo am-ponao ary izany teny famelan-keloka izany, ka ivero izay aleanao rehetra mandritry ny andro-pahavelomanao, fa ilay Andriamanitra marina dia eo aminao ao amin'ny lapan'ny fanjakany rahatray miala ety ianao. Amen. Ivavakantsika Tompo. Dia raha Lazara voninahitra no atolotra ianao ry Jesosy Tomponay sy mpanjakanay. Isaotranao feny amin'ny afatrao indray satria afatra mampieritreritra anay tokoa. Fa tsy karazan'ireo olona izay mandany hipetrahany Baiboly ao amin'ny toeram-patoriana izay, fa saingy kosa avelanay ihany fotsiny fa tsy mandray mihitsy izay, ka dia karazany mihoatra lavitra noho izareo izay. Tsy miaina amin'ny teny fahamonjena, tsy miaina amin'ny teny famelan-keloka atolotra ao amin'ny isan'andro. Impiry tokoa ianao amin'ny alalan'ireo mpanomponao, amin'ny alalan'ny teny hafahafinao no mandefa ny teny famelan-keloka ao anay. Nefa totoka ny inonay fotsiny izany fa tsy tena iainanay. Anio ianao mampatsiahy anay hoe raiso ny famelan-keloka, raiso ny teny fiainana, raiso Jesosy ilay Andriamanitra be famindrapo. Fa raha mitahiry ato anatinay ianao Jesosy, dia ianao mihitsy no mitondra anay ny famelan-keloka. Ndreo ty ny vahoakanao nandre ny afatrao, raha mbola misy fisalasalana amin'ny famelan-keloka zay ratolotrao re, apatsiahivo aminy isan'andro, iteneno aminy fa le raha anao soa izay nalatsaka atao Kalvari tokoa, no efa nanavaozanao anay tsirairay aby. Raha makivaky ny tontolo andro izay, dia mbola miangavy ianao sy milela-palaty aminao, hipitsio isan'andro, fa izay lalana izoranay rehetra, ka tsy mitondra anay any amin'ny famelan-keloka, tsy hitondra anay amin'ny fatokisranao, tapeny Jesosy. Sakany Tompo, fa ataovy mahita ny voninahitry ny anaranao izay. Ary tia tenenanao aminay isan'andro, fa Andriamanitra tsara ianao sady mpanao tsara. Amarino ny tsirairay androany ary, nitsodrany masonao ka hitenenanao anay, amerenanao aminay indray androany hoe izao dia izao hoe no mamono ny fahatsoanao noho ny amin'ny tenako, ary dia tsy ho tsarovako itsony ny fahotanao. Mandehana amin'izao herinao zao, fa olona efa ovela heliko ianao, efa vita tomboka afatsy eto ampelantanako ianao. Ianao anio ianao rampitso, ianao mandrakizay. Mandehana aminao ny fitahiana rehetra, aminao ny fahasalamana rehetra, aminao ny fanavaozam-panahy rehetra, satria izao rehefa miteny dia ho tanteraka izany. Dia tolotra ianao dia rasy ny anjara voninahitra Jesosy, fa ny fitahiana sy fahatsarana dia omeo anay tsirairay aby izay nandre ny vatsim-panahy avy aminao izao maraina izao. Saotra Tompo malalo. Aleloia.
Amen.